Koko dia faly mitafatafa amintsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ny tenako. Ny resahantsika an'io zany dia momba ny hoe misy ve ny fitiavana mandra-maty. Ahoana indray ary zany fanontaniana zany, tsy maro ve ny mpivady tena fato ny sarahana, tsy maro ve ny mpifankatia fato ny sarahana, ka ahoana no ametrahantsika an'izany hoe karazana fanontaniana izany. Ny fitiavana mandra-maty izay tiako resahana eto zany dia ny hoe fitiavana eniny tsirairay ao anatin'ny fony zany, satria raha resaka matsika hoe resaka mariazy, resaka tokantrano mandra-maty dia tsy zato isan-jato akory dia tena hoe misy ny fitiavana tao anatin'ny tsirairay, fa mety misy ny karazana hoe contrat fanaovana izay hoe tsy tiana ho tapahana zany, dia voatery zany ny mpifankatia mijanona mandra-maty. Mety eo koa ny hoe enatra ny mason'ny olona dia voatery mipetraka mandra-maty. Mety eo ihany koa ny lafin-javatra maro izay mahatonga ny mpivady hijanona mandra-maty. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe misy ve ny fitiavana mandra-maty, izany hoe ny olona tsirairay, ny mpifankatia izany no mahatsapa an'izay zavatra izay, ary ny olona manodidina ihany koa mety nefa tsy zato isan-jato afaka hitsara ihany koa ny olona izay hoe mifankatia zany manana an'ilay fitiavana mandra-maty. Ho adiadintsika zany ny manodidina an'izay karazana fanontaniana izay, satria olon-droa mifanaritarika miara-mipetraka, ohatra ataontsika hoe nandritry ny 70 taona, nandritry ny 50 taona, nandritry ny 80 taona, maro ny zavatra izay mifamafao tao ambadika izay fiarahana izay, kanefa hoe maro dia maro ny nisaraka satria hoe tsy nazaka zany an'ilay fiarahana. Maro dia maro koa ny mety ho ambadika ilay fisarahana, hoe inona marina no nampisaraka ny roa tota. Tsy azo anefa ho bangoitokana ny ao anatin'ny olon-droa izay misaraka hoe tena tsy nisy ny fitiavana. Mety nisy ny antony nisarahana, fa ilay fitiavana ny tsirairay ihany no mahafantatra azy. Ny mpifankatia izay maharitra hatramin'ny farany araky ny hoe filazantsika zany izay zany no hoe tsodrano mena ny mpifankatia zany rehefa amin'ny fanambadiana hoe mareta hatramin'ny farany. Saingy ny tsirairay ihany no mahafantatra ny hoe nijanona ve izay fitiavana izay hatramin'ny farany tokoa, araky ny fitenenana, araky ny tsodrano izay mena, araky ny faniriana. Maro dia maro hoy aho ny zavatra mety manembatsembana zany an'io fitiavana io mandritry ny fiarahan'olon-droa. Ao ny fakapanahy, ao ny zavatra mety tsy fanarahana, ao ny sembatsembana maro samihafa tsy fitovian-kevitra amin'ny tokantrano, ka mety mampitsakitsana na mampiendanja ny fitiavan'ny mpivady izany zavatra rehetra izany. Mety misy ihany koa ny divorce ambany tafitrano. Ny divorce ambany tafitrano dia ny hoe olon-droa efa tsy misy fitiavana intsony kanefa dia miara-mipetraka ihany. Maro dia maro ihany koa no mety mahatonga an'izay karazan-javatra izay. Mety misy mpivady efa tsy miara-matory intsony
kanefa dia ny ray trano, zay no atao hoe divorce ambany tafitrano. Tsy voatery hoe rehefa tsy miara-matory rehetra koa nefa dia hoe tsy misy ny fitiavana, fa mety ihany koa hoe safidiny roa tota koa zay hoe tsy miara-matory izay, fa tsy midika zato isan-jato ho faharavan'ny fitiavana izany zavatra rehetra izany. Ka ny olombelona tsirairay zany no mahatsapa an'izay hoe misy ve ny fitiavana mandra-maty. Tena tiako ve ty olo ity hatramin'ny farafofinaiko, sa hoe voatery mijanona noho ny contrat ny fanaovana, noho ny dina izay ny fanaovana. Ao anatin'io fitiavana io dia mety misy aloha ny hoe zavatra izay mety miekendanja zany, ohatra hoe ny ataontsika hoe zany hoe eo amin'ny fifampisotoman'ny mpivady, eo amin'ny firaisana ranofo, mety miekendanja izay zavatra izay zany rehefa mandeha zany ny fotoana iarahana. Eo ny hoe resaka hoe tsy maharaka tsony zany ny fahasalaman'ny tsirairay amin'ny resaka fahaterana. Mety eo ihany koa ny hoe efa miekendanja ny bika aman'endriky ny tsirairay, ohatra dia efa miena ilay fifampisotomana. Ao anatin'izay daholo zany ny hoe resaka mety mampiekena zany ny hoe fitiavana eo amin'olon-droa. Kanefa kosa ny zavatra tsy mety miena zany dia ilay hoe fifanarahana, izany hoe ilay toetra mahay mifanaraka, ny toetra natao hiaraka, ilay fomba fijery natao hiaraka, ny lalana natao hiara izotra any amin'ny direction mitovy. Ireo zany dia raha ohatra ka tena tsara orina tsara tamin'ny mpivady dia sarosarotra zany ny ampirodana an'izay karazana fototra matanjaka izay eo amin'ny mpivady. Eo amin'ny resaka hoe fifampisotomana ara-nofo, tsy afaka ilaza zato isan-jato koa isika olombelona, fa de mihitsana tanteraka izay zavatra izay zany eo amin'ny mpifankatia rehefa mandeha ny taona, rehefa mandroso mandeha any amin'ny tsy fahasalamana ohatra ny roa tota. Tsy marina zato isan-jato hoe hamafa ny fitiavana zany izay karazan-javatra izay, satria rehefa olon-droa no natao hifampisintona dia kelikely ihany zany kelikely ny ataontsika hoe zany hoe harava tanteraka an'izay karazana fifampisotomana amin'olon-droa izay, na eo amin'ny resaka ranofo, na eo amin'ny resaka ara-panahy, na eo amin'ny resaka ara-tsaina. Valo ny fanontaniana izay napetrako tany amboalohany zany hoe misy ve ny fitiavana mandra-maty? Eny, misy ny olon-droa izay tena mifankatia tokoa mandra-maty. Saingy misy ihany koa ny hoe mijanona miara-mipetraka mandra-maty fa ilay fitiavana efa tsy ao intsony, ary misy ihany koa ny hoe voatery ny sara-dalana satria tsy nahazaka intsony amin'ilay hoe fiarahana mipetraka mba ho mandra-maty, satria samy manana zany ny direction-ny ny roa tota, ka tsy afaka nanohy amin'ilay hoe fitiavana mandra-maty. Tsy afaka ho bangotsika tokana nefa izay zavatra izay ny amin'ny hoe maty tokoa ve ilay fitiavana rehefa nisaraka ny roa tota.
satria mety misy ny hoe mbola manana fitiavana tsy ny rotota no hoe nisaraka satria samy nahitany lalany tsy afaka ilaza ny rotota fa hoe maty tanteraka koa nefa ilay fitiavana fa mety nisy ny zavatra sy ny fanarahana eo zany no ipetrahan'ny ataontsika hoe mistery ny fitiavana ka ny fitiavana mandramaty io no tanjon'ny mpanambady rehetra rehefa manoro tokantrano saingy ny fiainana zany no mahatonga ny fisaraham-bazana zay zavatra zay nefa tsy afaka holazaina fa hoe de zavatra tsy azo amboarina dia azo amboarina ny fampikojakojan'ny rotota amin'ny fitiavana mba ho mandramaty azo amboarina zany rehefa matanjaka ny fototra ny aingan'ilay fifankatiavana afaka kojakojaina ohatry ny voninkazo ohatry ny hazo nambolena ohatry ny zava-maniry rehetra tsy maintsy tondratondrahana tsy maintsy alaina ny adratsy jerevana amin'ny atsipiriany ny zavatra rehetra izay mety olana mipetraka ao amin'ny fifankatiavan'ny rotota inona sinona daholy ny zavatra rehetra izay mety manelingelina ary mety afoana sy arava ny fitiavana izany zavatra rehetra izany dia azontsika olombelona araha-maso akaiky daholy mba hampisy ny fitiavana izay mitoetra mandramaty saingy samy manana ihany koa nefa ny fomba fijerin'ny fiainana ny olombelona tsirairay ka tsy afaka zany ho boriborina satria io zavatra io dia ezaka avy any amin'ny rotota satria mety misy koa ny karazan'olona izay hoe tsy izay ny idealiny zany amin'ny fiainana izay hoe mandramaty izay fa ny instinct mitondra azy de ny hoe ny resaka fahafinaretana ohatra na ny resaka izay mahafinafinaritra azy eo amin'ny fiainana fa rehefa napetraky ny olon-droa zany ilay tanjona ho mandramaty dia sarosarotra zany ny hoe arava ny fitiavana raha ohatra ka ny rotota zany no miezaka zany ny hitazona azy ho mandramaty sarobidy ny fitiavana ka mila koloina de toy izay sy toy izay no azo natolotra anao anio manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao bye bye